Mbola amizay vaovao sosialy izay hatrany dia nisy fahasimbana sahady ny ampaindalana amrefy 500 metatra mampifandraina Ambomberary sy Ambohida ao anatin'ny boriboritany fahadimy rotaona monja tao aorian'ny fanamboarana moa izany dia efa nahitana fahasimbana sady ity lalana ity. Ny tsy fisian'ny fikojakojana ny lalana avy amin'ny commune sy ny vahoaka ifotony no mahatonga izany hoy ny solomavavahoaka ny Madagasikara Naivo Raoldinina izy izay niantoka manontolo ny asa fanamboarana nanomboka tamin'ity androany ity. Zavatra roa zany tiako mareny, tiako milaza fa ny solombavam-bahoaka na ny député dia tsy mpanao lalana koa fa mpanao lalàna. Ary efa maro nefa ny lalana nataonay taty amin'ny tany fahadimy satria le tokony mpanao lalana commune urbaine Antananarivo sy fanjakana dia tsy manao lalana ho aty anelakelan-trano, tsy manao lalana ho amin'ny malagasy fa lalana ho an'ny vazaha be no ataony makeny vato andanina miliara. Ka izay ny antony ilazako anakoho, toko anakoho zao laha tsy manao sy amin'ny mamparatezy voalohany miantso amin'ny commune urbaine Antananarivo mba jereo ny lalana ty anelakelan-trano aty. Miantso koa ny fitondram-panjakana tsy mandamy fanaovan-dalana ho an'ny fivorimben'ny francophonie zay fa mba jereo koa tsy mandany miliara ohatr'ireny anaovana antony. Fa zay lazainareo ty mba oke manao populisme resaka politika nefa nareo tsisy manao.